Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy indray amin'ity androany ity manona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao mandrehana izao fandaharana izao mikasika ny fiverenan'i Jesosy sy ny andro farany izany ka mialohana andreresantsika ny teny dia andao aloha tsika hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ray masina tsara indrindra misaotra anao izay raha mbola handrehindray ny amin'ny teninao ny amin'ity androany ity tombo tsara indrindra. Na iza mandrehana izao teny izao, mandrehana izao fampianarana izao androany Andriamanitra tsy sy hiala maina. Ao Tompo ampiteneny mivavaka soron'ny lelako Andriamanitra. Na iza mandrehany teny Tompo vanginao manokana izy amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra ary tsimoko ny teny amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Averina fiarabana amin'ny anaran'i Jesosy ho anao manaraka an'izao fandaharana izao iresakantsika mikasika ny andro farany sy ny fiverenan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra zany ka ity ampiandohana dia miresaka antsika hoe voalohany dia hoe ho avy Jesosy aty amin'ny Jaona toko fa 4:10 dia ny 9:7 dia mitaty miteny an'izay mihitsy Jesosy hoe amin'ny anaran'i Jesosy zao mivaky ny teny hoe Jaona toko 4:10 dia ny 9:7 manao hoe raha andeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay itoerako no itoeranareo ihany koa zany hoe Jesosy no teny zany tamin'ny mpianatra tamin'izay vanim-potoana izay zany hoe mbola tsy nandeha Jesosy fa efa nanafatra ny mpianatra izy hoe andeha ozy dia raha andeha ozy dia zao mbola ho avy indray andeha ozy hanamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ozy handray anareo ho any amiko ka izay toerako izy ny toeranareo. Zay zany manambara fa hoe ho avy Jesosy zany hoe tamin'ny mpianatra tamin'izany vanim-potoana zany tenenan Jesosy zany nefa zany teny zany dia mbola mitoetra amintsika ihany koa zany mandraka ankehitriny zany. Aty amin'ny asan'ny apôstôly ihany koa dia miteny asan'ny apôstôly toko voalohany dia ny 9:7 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary rehefa nilazany izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery azy ireo ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hita maso intsony izy. Raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy indreo nisy roalahy teo anilany ny akanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Teto koa zany dia zao hoe Jesosy tamin'ny fotoana io zany efa handeha Jesosy teo tendrombohitra zany dia nandeha niakatra Jesosy ho any an-danitra zany. Dia niakatra Jesosy no entiny rahona niakatra any an-danitra zany dia ny mpianatra variana ny andrandra ny lanitra. Dia nisy roalahy zany hoe izy io dia anjely nilaza tamin'ireo mpianatra ireo hoe ry lehilahy Galiliana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Satria zareo ny andrandra iny Jesosy dia lasa dia lasa any ambony be any tsy taka-maso tsy hita maso zany. Dia tonga ny anjely izy mbola nijanona teo foana zareo dia niteny ny anjely hoe iny Jesosy izay nakarina ho any an-danitra iny dia mbola ho avy indray tahaka nahitanareo azy iny paoziny iny mihitsiny tsy miova na ny akanjo izay nanaovany tsy miova mihitsiny zany Jesosy. Zay zany manambara fa hoe ho avy Jesosy ry havana. Ka antsika dia miresaka mikasika ny fiavian'i Jesosy sy ny fiverenan'i Jesosy dia ny andro farany zany. Dia izay teny anankiroa izay zany be dia be ny teny miresaka an'izay fa izay anankiroa izay aloha zany hoe tsika hoe manambara fa hoe ho avy zany Jesosy. Dia zao raha ho avy ary Jesosy dia inona zany tokony ataon'ny olona na tokony ataonao izay miandry ny fiverenan'i Jesosy? Hoe inona zany tokony ataontsika izay miandry ny fiverenan'i Jesosy zany? Dia ny tokony ataontsika zany ho anao izay mandray n'izao teny izao miandry ny fiverenan'i Jesosy satria Jesosy dia tsy fantatsika hoe na rapitso na randroany na afaka herintaona na afaka anona fa hoe efa akaiky zany efa akaiky ho avy mihitsy any Jesosy zany. Dia inona zany no tokony ataontsika mba tafatoetra foantsika mba hatratra an'izay fiavian'i Jesosy zay zany eny amin'ny raony lanitra zany. Dia mijerevantsika androany zany dia hoe mila mifoha tsara zany ianao, mila mifoha tsara. Zay ny tokony ataon'ny olona miandry ny fiverenan'i Jesosy. Va toy baibolinao Romanina toko 7:10 dia iny 1:1 zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe ary tokony hanao izany indrindra isika satria
fantatsika ny andro fankehitriny zao de ora tokony foazanareo amin'ny fatoriana fankehitriny fa ny famonjenatsika dia akaiky nohony tamin'ny andro vao ninoatsika zany hoe teto zany Paoly apôstôly de niresaka tamin'ny romanina roa tamin'izay vanim-potoana zay hoe zao vanim-potoana zao vanim-potoana farany zao zao fiandrasantsika an' Jesosy zao de tokony hifoha tsara atsika zany tsy tokony atorotorontsika tsy tokony varimbarina atsika satria ho avy Jesosy ho avy zany Jesosy de tokony tsy varimbarina atsika fa hifoha tsara atsika de mazava be ny ten'Andriamanitra hoe ary tokony hanao izany indrindra isika zany hoe tokony hifoha mihitsy zany tsika tokony hifoha tsara tsika satria fantatsika ny andro fankehitriny zao izy no ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana zany hoe le tiana lazaina eto zany de zao lay toromasom-panahy zany satria raha ho avy Jesosy de zao araka le tenin'Andriamanitra hoe ho avy mamaton'alina izy ho avy toy ny mpangalatra izy mba tsy ho rendremana zany ianao mba tsy ho varimbarina zany ianao fa hifoha amin'ny toromasom-panahinao ianao zany fa hifoha amin'ny toromasom-panahinao de tokony tsy ho varimbarina atsika zany fa mifoha tsara ianao zany ara-panahy zany no lazaina eto zany zao zany ny tena hoe ora sy fotoana tokony hifoazantsika amin'ny lafiny ara-panahy zany satria raha ho avy Jesosy tsy ny olona rehetra zany hoe ny fiavian'i Jesosy manko ry havana de zao misy fomba anankiroa zany ny iaviany voalohany de zao tsy akiteniteny izy fa ho avy toy ny mpangalatra izy de zay mifoha ihany zay mifoha tsara tsy hoe zay olona mivavaka fa misy olona mivavaka de mety tsy mahita an' Jesosy fa zay mifoha ara-panahy zay mirehatra ihany zany sahala am'le virginy dimy endry sy ny virginy dimy adala zany hoe reo zany de samy rendremana zareo samy natao fa rehefa tonga mipapakatra dia nandrehitra an'le jirony izy de nifoha tamin'ny toromasom-panahiny zany dia niakatra tamin'ny tompo lay virginy dimy endry zany de tahaka an'izay ihany koa zany tsika hoe itsika zany tsy tokony varimbarina intsony ny ara-panahintsika satria nataony devola ny ataony fahavalo de zao atonga atsika varimbarina amin'ny lafiny ara-panahy mba tsy hivavaka tsy haino tenin'Andriamanitra ho variana amin'izao fiainana zao ny problème ny zava-misy ny olana ny zava-misy maneran-tany de ataony varimbarina iny tsika de adinodinontsika le mivavaka indraindray adinodinontsika ny ara-panahy mikarakara ny ara-panahy fa de hoe raikitra miasa zay tsy afaka mivavaka tsisy fotoana mihitsiny kanefa tokony hanam-potoana ianao hivavahana tokony mba hisy fotoana ianao hifandraisana amin'Andriamanitra hoe ho avy Jesosy de tsy akiteniteny fa zay mifoha ara-panahy ihany zay no miakatra zay no mandeha hoentiny anjely satria Jesosy tsy midiny aty ambony tany izy fa eny amin'ny raha lanitra izy araka ny fanambarany ten'Andriamanitra eny izy de ny anjely no midina maka an'izay mifoha rehetrarehetra tsy hoe zay mivavaka hoy aho fa zay mifoha ny ara-panahy zany zay no miakatra makeny amin'ny raha lanitra eny amin'ny Jesosy mitsena azy zany de mazava be zany tenin'Andriamanitra fankehitriny zao izy ny famonjenatsika de akaiky noho ny tamin'ny andro vao ninoatsika inona ny dikan'izany de zao hoe ny olona mino zay hoe zay mino no vonjena fa ity zany tsy vitany hoe le mino fotsiny fa akaiky be zany ny olona mifoha zany ara-panahy noho le olona mino ny famonjena azy akaiky de akaiky zany hoe malaky mandeha miakatra ny olona mifoha ara-panahy zany malaky mandeha miakatra zany eny amin'ny raha lanitra izy miaraka amin'ny Jesosy zany ny aty amin'ny Tesalonianina voalohany koa de miresaka an'izay ihany koa ny Tesalonianina voalohany hoe Tesalonianina voalohany toko 5 de ny andininy fa 4 ka hatramin'ny 9 zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa ianareo rahalahy tsy ao amin'ny maizina mba hatratra anareo toy ny mpangalatra zany andro zany fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro tsy amin'ny alina ny amin'ny maizina isika koa aza mba matory toy ny sasany isika fa aoka iambona na hoe hiarotory ka haonomy tena zany mbola Paoly ihany koa no teny no teny io zany hoe isika zany de zao tsy ao amin'ny maizina iny moa ny atao ao amin'ny maizina ny ao amin'ny maizina de zao rehefa alina ny andro de matory zany ao ny maizina zany de matory rehefa maizina zany de mba hatratra anareo toy ny mpangalatra zany andro zany araka le teniny teo hoe Jesosy de ho avy toy ny mpangalatra izy tsy akiteniteny zany
mifangalatra tsy miteny aminao mihitsy hoe de ho avy zay anafika zay angalatra ao aminareo zay fa tsy miteny zany so am'le olona matory iny no tonga le mpangalatra ka raha sendra mitratra ny toromaso-pananao tonga tampoka Jesosy de tavela ianao zany tsy tafakatra ianao ny amin'ny première session fa ny amin'ny deuxième session ndray amin'ny fiviany Jesosy faharoa zany de hoe ny maso rehetra dia ahita azy enina de nandefona azy fa ny zava-misy de zao le fiakarana voalohany iny rehefa tongavan'i Jesosy amin'le voalohany iny miakatra ny mpino miakatra ny olona zay mifoha tsara de miara-miakatra amin'iny koa ny fanahy masina de tsy ety tsony ny fanahy masina nefa ny fanahy masina de karazana ohatrany hoe anestesie miaraka amintsika satria aorinan'le fiverenany le fahatongavan'i Jesosy le voalohany iny de isy fahoriana be ty ambony tany mandritra ny fito taona mbola ho azavaintsika zay rehefa manaraka mbola ho jerevantsika hoe inona zavatra mitranga aoriana ny fiveren'i Jesosy voalohany zany ity ambony tany fa tsy ety tsony ny fanahy masina fa zay mirehatra tsara zay miambina zay mifoara-panahy zay zany no miakatra amin'ny fiakarana voalohany zany amin'ny fahatongavan'i Jesosy de eo ambany eo izy de miteny hoe fa ianareo rehetra izy de zanaky ny mazava zany hoe tsika zany zanaky mazava ny mazava zany tompoka ny amin'ny andro mazava de tsy fatoriana fa fiasana zay ny andro mazava rehefa mazava ny andro de tsy matory ny olona rehefa tianao zany hoe foa daholo ny olona ao an-trano rehefa amin'ny anina reny misy olona mampiray ndray saritra foasina apretony jiro fa rehefa mazava io de tsy mahita tory fa tsy maintsy mifoa daholo ny ray trano de ohatr'izay koa zany hoe ianareo rehetra ozy de zanaky ny mazava sy zanaky ny andro zany hoe tsika zany tena marina dia zanaky ny mazava tsika dikan'izay zanaky ny fifoazana zany tsika fa tsy le olona matoritory le rendremana zany tsika de hoe tsy amin'ny alina ozy na maizina isika zany hoe tsika zany de tsy amin'ny alina sy amin'ny maizina satria efa haitsika ny maizina ny ao maizina de hoe misy ny asan'ny maizina fanjakany aizina zany hoe ny zanaky ny demony zany no miasa amin'ny maizina fa tsika amin'ny mazava zay ny matory zay koa aza mba matory toy ny sasany isika dikan'izay aza mba matory aza mba varimbariana tahaka ny sasany le sasany lazainy etoa le olona matoromaso be toromaso-panahy le olona tsy mifoara-panahy zany aza mba tahaka an'izany tsika fa aoka tsika tena ifoa ny ara-panahintsika satria rehefa tonga Jesosy na mitongavana voalohany iny de zao tsy sofintsika na ny masontsika ara-nofo no mahita na mandrehany Jesosy fa ny fanahintsika ny fanahy zay ao anatsika ka raha vao matory ny ara-panahintsika tsy mifoara-panahintsika de tsy mandre satria mitsoka an'ilay trompetra izy de tsy le sofintsika ara-nofo ny mandre azy fa ny sofo ny fanahintsika ka raha vao tsy mifoara-panahy zany ianao tratra ny toromaso-panahy de tsy mandre an'ilay izy de tsy lasa de tavela ianao zany de eo ambany eo izy miteny hoe fa aoka hiambina ka haontenantsika na hoe aoka hiambina hiaritory le miaritory zany tsy hoe tsy matory mihitsy na 24/7 na hoe andro aman'alina tsy matory mihitsy tsika fa le ara-panahintsika zany tokony mifoha mandrakariva mirehitra mandrakariva ny ara-panahintsika zany zay zany ny tokony ataon'ny olona hoe ina zany tokony ataon'ny olona zay miandry ny fiavian'i Jesosy zany satria raha ho avy Jesosy tsy fantatra ny avian'i Jesosy satria ho avy toy mipangalatra izy tampoka zany izy io tsy fantatsika nandroany na rapisy na afaka ray volana fa zo zavatra rehetra mitranga maneran-tany zao riavana de fa mampiseho de tena hoe ho avy tsy ho ela tokoa Jesosy satria fa be da be ny famantarana nomeny be da be ny zavatra ny lazainy zany aoka koa tsika tsy ho voafitaka mila fantatsika zay hoe inona raha famantarana zay meny Jesosy manaraka tsika mijery an'izay any amin'ny fizarana faharoa any zany tsika mijery an'izay fa androany tsika zany zao manomboka azy de ny fizarana voalohany hoe ho avy Jesosy inona ny tokony ataon'ny olona zay miandry ny fiverenan'i Jesosy ny tokony ataon'ny olona zay miandry ny fiverenan'i Jesosy de zao mila mifoha tsara mifoha tsy matory ny ara-panahintsika zany mifoha amin'ny toromaso-panahinao ianao zany ka mino fa voarainao zay fampianarana zay voarainao zay afatra zay amin'ity androany ity
dia isotra an'Andriamanitra tsika manaraka toy izitsika izay fampianarana izay ny andro farany sy ny fiavian'ny tompo na ny fiavian'i Jesosy andeha tsika isotra an'Andriamanitra misaora an'Andriamanitra anao nandre an'izany teny izany. Ray masina tsara indrindra misaotra anao izay mankasitraka anao izay ny amin'ny androany Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny teny Jesosy, ny amin'ny fiavianao Jesosy, ny amin'ny tokony ataon'ny olona izay miandry ny fiverenanao dia mila mifoha tsara Andriamanitra. Raha io misaotra anao izay indro mamerina ny saotra, indro mamerina ny fankasitrahana, indro mamerina ny voninahitra aminao izay ny amin'ny androany Ray masina tsara indrindra mankasitraka indrindra manokatra ny sainay ianao, mampianatra anay ianao amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny fanaonao masina. Misaotra tompo tsara indrindra dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia izay ny fandarantsika androany ry havana. Ny fizarana voalohany dia amin'ny manaraka indray ny fizarana faharoa. Tononona ny fiadanan'i Jesosy aminao, samita in'Andriamanitra daholo tsika rehetra izany.